Eo amin'ny tontolon'ny fanamboaran-dalana kosa misy fiatraikany eo amin'ny tsenan'ireo mpivarotra voninkazo eny Ivandry ny fanitarana ny lalany hydrocarbures iny. Ankoatran'izay ihany koa moa dia mitaraina ireo olona manana trano voakasika amin'izany. Efa nisy fifampiresahany avy amin'ny commune sy ireo olona voakasika ny fanitarana ilay lalana izay manomboka amin'ny rond-point OMERT mandalo ny rond-point SODIAMA hamitana ny faritr'i MASAY. Ho an'ireo mpivarotra voninkazo izay ahitana pavillon miisa 7 dia fantatra fa emitra iray metatra ny tsena. Nambaran'izy ireo anefa fa lafo ny vidiny azo ka ilaina fanampena amin'ireo tompona andraikitra izany. Ianareo zany raha ny hoanava manokana manahoana ny mahenitra ve sa mihenitra ray metatra isaka ray metatra zany. Ianareo ihany no miantoka ny fanamboarana orinasa izay zany. Ka misy mitana ray metatra io zany isaka ray metatra fotsiny le devant zany isaka ray metatra ambokan'ireo. Ho an'ireo olona manana trano manakaiky ny fanitarana ny lalana hydrocarbures kosa dia nisy tamin'izy ireo ny efa nandrava ny trano izay voakasika tamin'izany. Herinandro no nomena ireo olona manana trano tafiditra amin'ny fanitarana ka anisan'ny nampitaraina azy ireo izany. Me taratasy tonga tety izany zareo dia nanontany izy. Dia rehefa nanontany izy dia une semaine ny taratasy nomeny anay taratasy kely izay hoe tsy maintsy manisaka ny trano fa tafiditra ao amin'ilay lalam-panjakana. Izay nefa ny atao anatin'ny fotoana io izay zao sady tsy miasa ny tsisy vola tsisy niny nefa tsy maintsy niravana ilay trano dia mba fangatahanay zany izay efa mba hoe miezaka manao an'izy nefa tsy mety vita ilay trano satria tsisy vola hoentina manatanteraka an'ilay izy dia ilay trano nefa tsy maintsy niravana. Izay mba angatahanay amin'ilay ambony na dia marina hoe ao tafiditra ao anatin'ilay lalana fa tokony angamba mba isy maromaritra iraisana satria tena mafy mihitsy ny mahazanay ny asa tsy misy fivelomana nefa ny trano zao ao anatin'ny herinandro fotsiny taratasy meny zareo dia tsy maintsy miala. Araka ny efa nambaran'ny tompona andraikitra avy amin'ny commune moa dia 3 volana ny faharitany asa ary tokony efa nanomboka ny alatsinainy lasa teo izany. Tetika asa izay mitetina 1 milliard 500 millions ariary ny teti-bola notanterahana izany. Fanitarana izay irahana amin'ny commune urbaine Antananarivo sy ny ARRHP na ny association des riverains de la route hydrocarbures et de ses prolongements.